Allô? Allô? Izy zao? Ahoana lasa? Manaja anao patron. Aiza izy zany zao? Aty Amerika anatrika an'le fivoriam-be momba ny zon'olombelona. Ka manao se? Salama tsara loatra amin'izao e. Mbola manao vakansa kely aty Anosy be. Ka finaritra ery zany zao a? Mba milamindamina kely aloha ny sainy de ararotina kanarivotrako. Kanefa de ialatsiny be de be indrindra le tsy fa raha-pirenena moa izy ity ka tsy vita raha tsy fanakonana. Ohatray marina. Fa inona indray zany patron a? De anombinana indray ve zany ny fialan-tsasatra? Ka tahoana e. Vonjeo aloha firenena. Nefa de mba efa niomana nanao fety aty Anosy be nge a? Mandefera kely aloha se a. Io no antony fa aza de malahelo am'izay andro kely mba very moa. De ahoana sy ahoana nefa izy zany? Zany hoe zao e. Nandalo tao Eropa talohan'ny ondranako aty Amerika. De inona ndray? Tafahoana tamin'ireo lehiben'ny sapapitsik'ilovana samihafa de niady hevitra nandritra ny ray andro mandra-pandeha aty États-Unis. Nisy renseignement hafa indray zany? Nisy tokoa. Satria tamin'izay no nametrahany zareo fanontaniana tamiko hoe ahoana ihany ty any aminareo ty fa toa misy trafikana olombelona foana. De mbola misy ihany tokoa ve izy io zavatra oatra amin'izao e? Misy de misy tokoa. Fa sika tsy de mahalala firy noho ny fahantrany olona sasany de toatra ny mora mivarotra ny zanany amin'ireny vahiny manao torista aty amintsika ireny zareo. De mangina fotsiny ve reo nivarotra ny zanany? Ka mety ho vola be no menaziko. Nefa nge tsy havita azy heritaona akory e. Ka zay le tsy mieritreritra ny ampitso fa nenio ihanyko. Ka izy reny nefa to misy fifanarahana amin'ny fanjakana ihany ny sasany? Raha fananganana na fiombonana antoka amin'ny fitezana fa nyresahako am'seto zao de tsy zazavavy indray fa ankizy kely. De mbola nanontany ary zareo hoe fangatsy mba nisy mpiaro ny zon'olombelona any aminareo. Nahoana moa no tsy hisy mpiaro ny zon'olombelona aty Madagasikara e, feno mihitsy izy aty. Fa ny firenena vahiny be vola ny samy vidy lafo de manomeny zanany tokoa ny malagasy manitra. Ka zay indrindra no sakanatsika fa tsy etam-barotra akory ny zaza malagasy. De inona zany ny andraikitrareikiko? Anosy be moa se zao a? Aty a? Ay, de miverena ary se Antananarivo de mitondra fiara zay tiany seho amin'ny garazy de mandehana makany Mahajanga. De mbola hany Mahajanga ihany ve? Eny e, mariny zany saingy fanondranana zazavavy sy arena-kibon'ny tany tamin'iny. Ka ny ratsy sy tery lalana fa mbola heveriny ho malemilemy ny fanjakany. Tena raha lehibe zany patron. Tsy zoviana am'se nge ny zavanseho teto tandrazatsika. Se ihany no efa niady tamin'ireo mpampiditra rongony vahiny eto amintsika tany Tomasina voatsela kory zay. Mazava zany patron, fa lazao zay asa toko amin'izany. Midinaingana ny Mahajanga raha vao tonga any Antananarivo se. Ny point de départ? Ny ako mba renseignement no azoko ka mandehana tsy dio daholo ireo hotely lehibe ao e fa ny ray amin'ireo no mpanangona zaza ondrana any Eropa. Tsy misy repera mihitsy zany? Any se mitady manana taikefa amin'izany se. Zay fa maika hamonjy fivoriana. Voray patron. Bonne chance sary se. Misaotra. Vita aloha iny ny antsasan-tanana. Mandray antsasakadiny kely tao amaiva tanàna sakafo sy nanisy gazoal. Tonony tsara angamba tafiditra ny Mahajanga amin'ny 10 alina. Zay nefa soron-dalana arahana. Raha ihany le tsirlasy ty asan'ny lahy tika. Miady amin'ny fahafatesana lavo zao noho ny fitiavan-tanin-draza. Mba hajanjakany jiolahy tahaka an'izao mitrango zao. Izako ty vehivavy manakan-dalana ty. So de mba hitony lehibe any jiolahy mpanakan-dalana. Raha so atao vonina tsara ihany ny fiadiana le tsirlasy fa so ratsy ny tantara. Inona no ataonao rery aty amin'ny orefa ho faty masoandro ohatran'izao? Manahoana ianao ramose? Tsara fa ahoana zao inona no nanjoanao? Foany tsy fitiny ndre ahy nefa mbola lavitra be ny Antananarivo. Fa naninona e? Rimoto tout terrain rive? Ie, tsy fantatro azy mahazo azy io fa ny hitako de misy veriny lasantsy de tsy miakatra nefa za tsy manana fiasana ka so de mba azonao terina vetivety ao amaiva tanàna re ahy. Or madama? Mbola mademoiselle ka? Eny na mademoiselle ianao madama, ny zavatra tiako hoteninina nge de zao e.
tamin'ny 5 any ny ala tao ary efa ty amin'ny 15 kilometatra nefa tsy maintsy mamonjy any mazanga amin'ny 10 alina any ho any dia mbola iverina ny ray ve mba vonjeo re le lafiko reny faladianao fa ho aleto ahy nefa hitanao fa vehivavy kely tia ny tenako. Tsy mba nisy camion be mpandeha ty reny mihitsy angano nandalo teo? Misy ihany fa efa feno entana be dia tsy misy asiana ny moto io tsony. Ny taxi brosy indray tsy afaka hitondra noho ny entan'olona. Dia ahoana re izany? Zaho koa ty mba manana ny nandrahan'ny patron koa. Nefa mba mampalahelo koa ty vehivavy ty raha sanatria anaovan'ny olona ratsy akasoparana eto. Mba atero re marina fazaty ajanona eto ahy. Omeko angeny karamanao arak'izay ifanarantsika dia tsy mba mampalahelo anao ve za raha ohatra hoe misy manjoa aty fa aizanao ro aloha no mipetraka no moto no entina aty avy any Mahajanga dia zao le izy koa ngerina hoe fiarakodia aza nentiko ve rehefa tsy handeha iny raha misy fahavoazana mitovy ihany re izany. Dia hijanonao Maivatanana sa mbola izy toy ho any Antananarivo ka. Mahampalahelo anao sao dia ho saritahany jiolahy eto fa ndao akarina aloha moto dia iny an-dalana toy izany andresaka. Andray ie misaotra petsaka anao indrindra ramose. Eo ary zay alefa lolo kely mety zao ka zay zay mety zao ve sao dia mianjera aleo aloha mpakarina kely ny lohany ao ary zay tazomy tsara sao dia minjerany aminao efa ao ngambany ka zay ny avaty mety ny avaty ka ie fa aza matahotra ianao fa efa mba zatra ny ohatran'izao ihany ary efa mba mandeha ianao mantsy oatra miahiahy be ako alefa ihany fa tsasany sisany dia zay ngamba tsy tafiditra ty kodiarany ity kay vonjeo kely aloha fa rovotry ny paozi-piaina akanjoko ohatra tena mila hitanjaka mihitsy ianao tsy manino izany fa vonjeo aloha afatoro ihany io rehefa avy eo nentiny niakatra nga sy tsy ianao ihany ve no nahita azy teo no mbola nytaniny izany koa ve dia hita io mihezana ka ilay fihetsika eo angeny mampimeava tsy eo le akanjo rofotra nisaotranao be dehibe aloha fa avitra tamin'iny efa nampandeferiko mamaika no ny adidy amin'ny mpiarabilina ka dia mikarary fa andehitsika. Tena misaotra betsaka ramose fa tena olon'ny fahamarinana tokoa ianao eny efa natolotra Andriamanitra ianao ka dia nivonjiko fa raha fahamakako aloha tena tavela teo ianao mariny zany saingy raha mpandeha matetika toantsika izao koa angeny tsy mifamonjy amin'ny fotoana tahaka izao dia mety ilozan'ny hafa raha misy fahasairanany aza matahotra ianao fa hosoloko ny vola laninao amin'ny gazoaly indrindra fa ny fotoana laninao miverina ny Maivatanana. Aza manahy ianao fa efa nanaiky dia tsy maintsy tonga antsika ie nefa dia mbola hisahirana amin'io moto io koa nge ahy dia ahoana izany na izany aza tsy ho sahandeha alany raha vita ioko mba hasa ihany ianao mitondra moto rery nefa lalana efa ho 100 kilometatra efa satran'izany ahy satria tsy Mahajanga ihany angeny misy ny asako fa hatrany atao Masina sy ny faritry Fianaratsoa iny dia io moto io foana ve no andehananao io dia io tokoa saingy tsy maintsy atao verification isaky ny mijanona ka dia tsy dia misy loatra aloha ny fahasambana mahatanjaka iny ianao ka mpanao fifaninanana amin'ireny krosy ireny ingia ramosena dia hoe vehivavy azy mba tena gaga indray marina ka io no ainganako tsy indraindray ihany aho vao mitondra fiarakodia raha misy entana entiko izany dia tsy maintsy fiara no entiny ka saika tsy misy azoko atao aminao izany raha fiara kely ny entiko ka efa natolo-janahary efaka hita sika izany fa izy aloha no anaranao tena ilaiko be mihitsy ny afantarako an'izany no ny soabe vitanao tamiko za no rabary Joseline na Josy eo amin'ny namana sy ny mahalala rehetra andre tsy ho lasy na ilasy eo amin'ny efa olona afaka zatra izay zany no fihetsonahy eny ary efa tonga tsika ity ka dia miomana amin'izay tsara ngamba raha tonga dia hoentiny ery amin'ny garazy
tonga ianao zany de eo fa zany andeha zao ihany ako tsy maintsy mandeha zao lasy a mijanonaka io fa manirereto a raha tsy vita io moto io a mety ve anao ka any ho alina nge tokony atongavako any Mahajanga e mba mandeha fera moa e tsy mba malahelo avy ianao e de atory eto anaty fiara tsy maninona fa za no iantoka ny lany amin'ny hotely fa inona ny tadiaviny ty vehivavy ty atao ka ahoana d'accord ndao le tsy ry laso jerena ihany ny paikadin'ity vehivavy ty a so mba misy fihetsika kely ndray mitselatra lalàna ny antondia le aza miahiahy ianao fa etoako daholo na sakafo na hotely atoriana e andao ara fa hiditra atao androany Mahajanga indray aza zany hoanary aloha ny sakafo fa mba mainka atorana lavo zanany e fa mamely mihitsy zao ka ary aiza natoriana ato ihany ka manana hevitra fatoriana ry zareo efa fantany raha vao tonga eto e sady tsy zoviana amin'ity lalànyity tsony ay fa manao inona moa ianao manana restaurant amin'ireo tanàna efa voalazako teo aloha ireo e dia mitety azy ireo zany no ataoko ary tena lay bangenao raha izany zany ve ianao mihitsy zany no namorona sa lova tamin'ray aman-dreny na avy amin'ny vady fa ianao ve diso fitadidy sa tsy heninao mihitsy ny voalazako e momba ninona moa zay tsy tsaronao fa efa voalazako ny hoe mademoiselle ohatra azafady rery mademoiselle Zosy fa be fanadinoana koa reo orinasa kely ireo dia ny ray aman-dreniko ny tompony saingy efa nankeny tamiko satria efa kely sisa dia ho retiretiny raiko mba tiako fantatra mantsy satria afaka mifanamitsika ny orina misaotranao melony amin'izay saingy ny any Mahajanga zao efa misy gérant na zany izy nefa ho hitantsika eo ihany ny manaraka raha tena vonona ianao ny fanampy amiko e dia ho an'ny Tomasy indray zany zao ianao io avy eto ho any tokoa aka entana dia mba mijery ny fandehany ihany mahay miresaky ty vehivavy ty ka okapiresako ihany dia entana tahaka n'inona zany machine kely fanaovana sakafo congélateur reny zavatra vitsivitsy ilaina momba ny hôtellerie reny e ary ono a mba be vahiny ihany ve miditra amin'ny hôtelinareo to mitady ny hitrandraka ny ao anaty ati-dohako le zalahy ty fa aleo anaovako fialana ohatra ny any Mahajanga mba mahazo vahiny biby ihany mahazo tokoa ary ny mahafinaritra amin'ireo vahiny tonga ao a dia manaja tsara ny lalàna misy eto amintsika tena ho any amin'ny hôtelinareo mihitsy mantsy a raha zany fitantaranao azy zany no misy eko satria lavitra gidragidra ohatra inona moa no tadiavinay fa tsy ny hamaroany ny vahiny ao e faly miarabanao tonga soa zay amin'izany saingy ianao nge tsy ho ao amin'ny fahatongavako any aza malahelo fa tsy ho ela ahy e ary ianao miasa amin'inona miasa amin'ny ministera ny fizahantany ay ve hitako ny be fanontaniana eriko ka tonga mila anazy koa nge zany e mba misy mpijerijery anay aty zany mihitsy ny diako any Mahajanga zao e ay saingy ny anareo aty avaratra andrefana aloha zao no voatsidikako ka aza dia anapara-pahefana ary zay ao tsy mety zany ka kanefa kosa raha misy ny tsirariny ataonareo amin'ireo vahiny na izy ireo no manao mifanohatra amin'ny lalàna malagasy dia tsy maintsy mendrika ny fahaizina kosa ka eny e marina aloha zany fa ezaka zahay tsy ho tafiditra amin'izany ka eny ary ka tsy areo ve atory amin'izay fa tena ohatra ny efa tongotra ny torimaso ndao ary za koa ty efa voko be ka inona ny boisson tianao n'ity andro mafana ity labira glasy entina fa tena mafana marina izy zany ay mandehana ary fa ho avy e hitondra an'izay hosotrotsika lasa zany mandehana fa ho avy ahy fa ahono ahy efitra raha ihany angano io no sisa fa misy fandriana anankiroa ao e dia ahoana koa ara ny eritreritra ty sipy ty amin'izany
Ohatray marina to efa atoandro be amin'ny 4 ary zao. Ay efa amin'ny 7 maraina. Ny hafanana koa ty mamelo mafika. Tsy loloranga tonga dia andeha andro. Ary nakaiza koa zao sy sa nivoaka mividy zavatra vitivity. Indohako koa zany tena maharary be any. Ay tena ohatrany tomelina mihitsy aho zany. Aloha ilana fanafody kely. Ny hafanana avy eo mahatonga an'izany sa ary zozy koa ty mbola tsy hita ihany. So dia ny zavatra indray ary ny lahabirany sotroko alina fa tena nampatory be ahy mihitsy. Allô, izy zao? Zosy ihany ty e. Ka nanahoana ny torimaso tao aorian'iny alitsika iny? Nailaza aminao mahafinaritra azy mba zendana ihany ny forery tsy nahitanao. Nefa dia niarana torobe teo. Fantatro fa tsy maintsy ho gaga ianao e. Ary mety ho tezitra ihany koa aza. Nefa tsy dia olon-dratsy akory ka anadino mamaiky anao e. Indrindra ny indra fonao tamiko trapahavoazana teny an-dalana. Ka nahoana ary natao tahaka an'izao e? Aiza ny papier sy ny lakilian'ny fiarako? Ary aiza koa zao ianao? Aty Antananarivo ary todidoha kely ho an'ny Tomasina. Kanefa tsy maintsy miverina ny mahajanga Rapitsoalina ihany e. Lasa koa ty ny fiara. Ory zosy a? Ahoany? Fiara-panjakana anginy e. Ka ahoana raha tratra ny polisy na ny gendarme ianao? Aza matahotra ianao fa haiko foana ny atao amin'ireo e. Aza manahy foana ny amin'izany. Dia inona zany no ataoko? Nefa mba maika monjy ny azako any Majangangy ahy. Efa vita ny moto e. Alaivo amin'ny garazy. Dia iny andehanana. Dia inona koa? Ka na ny papiaza tsy fantatroko. Toritry ny mandreraka mihitsy mieritreritra anao ry zosy a? Jero fa tsindriko sandire eo amin'ny latabatra eo e. Ary aza dia mora tezitra moa e. Ao daholo ny momba azy rehetra. Fa maninona moa izy ianao any tsy ho tezitra e? Tsy mety ny ataonao. Ataovy eo amin'ny toeranao ny toerako. Dia ho fantatrao ny hoe fahadisom-pana tenana amin'izany. Miaika ary afa diso e. Fa hono a? Ahoana? Tena nasianao fanafody mihitsy angamby ny labirany sotroko iny e. Na tena mety mipozinao mihitsy angamba fa tsy maty. Miala tsiny e. Miala fondro rehetra lasy fa tena maika. Zavatra tena mampalahelo be ary mety miatra manaina ngeny no mahatonga anao an'izao e. Dia izany ataonao sorona. Tsy mihevitra an'izany aho fa mba ahazoko an'ilay fiara fotsiny mba hitondrako entana avy anay Tomasina. Fa inona ny tena manahirana anao zany ha? Ho fantatrao ihany izy fa oka aloha ho ahy reratra amin'izao e. Dia ahoana zany momba ny asako? Efa vita ho any moto dia io aloha entina. Nefa izao. Ahoana? Misy taratasy navelako ao miaraka amin'ny an'ny taratasy moto zany. Milaza ny hotely idiranao. Anay io hotely io fa ampandrihandry zareo hitelefonina any zany e. Fa za mantsy mbola sahirana amin'ity zavatra ataoko ity. Ka sao dia ela be any ianao? Rapitsoalina aho dia tongana raha sitrapon'Andriamanitra e. Ay, mandra-peona re. Fa mba ahoana raha mivetsiky ny vehivavy iny? Inona ny tena asany ary inona marina koa ny zavatra ny tena hoe kendreny? Fantany tsara fa zava-panjakana no entiny nefa milaza izy fa mahay miala amin'ireo mpitandro filaminana. Mampiahiabe izy ity fa leo aloha tonga ny Majanga dia hifankahita. Ary inona moa no natao anatin'ny taratasy nosoratany ity? Eo hoe ho an'Andriamatoa lasy. Voalohany indrindra aloha dia miala tsiny be dia be aminao raha toa ka nanao izay hampatory ianao maharitra tamin'ny alalan'ny fanafody fahampatoriana. Efa nampoiziko. Satria tsy ho vita ny zava-manahirana ny saiko sy mampahory ny fanahiko. Ny antony dia miankina manaina. Faharoa, io ny momba ny moto rehetra. Aza be resaka amin'ireo garazista fa raisy fotsiny ny moto dia mandehana. Soa ihany fa nisy ny fanavotanao ahy dia mba nararotiko. Aza matahotra fa iandraiketako ny mombanao rehefa tonga any aho. Soavaty. Rampitsoalina miaona. Zosy.
Salamy ianao tompoko. manao narysia Fa ahoana izay? Ohatray. Fa tsy moto amin'ny mady misely sosialina ve ty entinao ty? tsy diso mihitsy ny fijerinao. Lemena tompoko. Fa ahoana oa? Iza moa ianao e? Za zany ry Lemena no avanareo ato anatin'ny kisindrasindra. Tsy azoko aloha le zavatra tianao tenenina fa mba hazavao kely hoe azafady. Azafady aloha fa mba nytany ahy. Ianao ve no mindraikitra ny asa eto rehefa tsy eo ny tompony? Zany hoe mba isan'ireo mpiasa koa fa misy rantoka. Ay, mba teresaka aminy koa raha azonao ampandrosoana. Inona moa tsy inonao amin'izany e? Sady tiako ny hôtely tsy miavony e. Sady niavy mihitsy isika. Manana vahintsika patron ka teresaka aminao a. Ay, mandeha Arvinjona sanao e. Sady ampandrosoako izy. Mandroso ianao Andriamatoa? Andriatso lasy tompoko no anarako. Renao Legare, zay raha n'ity hôtely ty ary tsy eo moa zany ny tompony fa nisy mission naleny ka de za zany mandray anao eto. De misaotranao Andriamatoa Legare sady faly mahafantatra anao ihany koa. Ya, ka mipetrapetrary. Misaotra tompoko. Inona ny dianao eto mahajanga? Sady tomoto ny vadiko ange nentinao e. Tsy azoko hoe inona ny tena antony zao ka? Fantatra fa gaga ianao nefa raha afaka hiainao tsara de azava aminao ny antony. Eny ary, miaina anao ary. Tsy fantatro na vadinao na tsy Ramatokely Rabary Joseline satria izay ny nambarany tamiko. Ary nifankahita tamin'ny tsy nampozina izay. Tsy nampozina hony. De zany ve nitondranao ny moto anika? Otoroiko any amin'ny polisy nge no fa mangalatra zany, ha? Raha araka ny lana amin'ny feny trano fandraisam-bahiny ohatran'ny tony de tsy tokony izany no andraisanao ahy. Ka mazava nge zao e. Iza moa mahita sao de nivononao tany ny vadiko mba azahoanao mitondra ny moto io ka, ha? Raha izany eritreritro izany de tsy nitony tena ty mihitsy ah. Aleoko mivily lalakafa de nandeha taxi brosy fa ny moto navilako tany ho any. Tsy mino an'izany fanazavanao zany mihitsy ah, fa de otoroiko ianao fa nangalatra. Ka de azoko atao koa zany ny tory azy satria nitondra ny fiarako nandositra tsy nisy fiarana tamiko izy. Ahoana koa ary zany? So de mba hivadika zavatra hafa ty raha ty ka tonga hitsikilo aty le zaraha ty. Nefa ahoana ny mandefasany zosy azy aty ka? Ary marina koa ve fa nentiny fiaran'le ty? Sa so de efa nisy ny fanarahany izy roa tany? Hitadiavako hevitra ny anaovana an'ity ka. Nefa oka aloha eno ihany ny vaovao avy any amin'ny zosika. To tsy mihaino fanazavako ianao ringa Legara fa ohatran'ny variana ve? Mihaino aka. Fa ny mahagaga nge de hoe tamin'ny fomba ahoana ny fankahitanareo sy nahazahoanao ny moto io e? Ary tsy mba ametranao fanontaniana angano nahazony ny taratasy sy ny laklen'ny fiarakodiako ka nitondrany azy nandositra. Raha fantatro mialoha zany de tsy nanaiky mihitsy a. Satria ahoana ka? Tsy azo. Fiara-panjakana io fiaranentiny ihany io raha tianao ho fantatra. De ahoana ary zany ka? Niarana toronge zany nareo e? Voalaza rao. Raha tsy zany ve aiza no azo ny aka ny momba ny fiara io e? Tsy mahatoky an'le ty mihitsy aka. De inona re ny hevitra nafanako an'ity olony ty fa ohatra ny animba ny paikady rehetra le rangaha ty. Zaza mba maiky amin'ny asako. Raha ho antaniny lehibe ako zao ny nanjavona ny fiara-panjakana de aza zay ho teneniko. Tsy ino an'izay lazainy lahy mihitsy aloha ka. Tsy maintsy ataoko ny fomba hamonoana an'lahy. Na hidiko any anaty ala na any anaty trano lavitra any. Rehefa vita ny fera vao afaka any raha misy mahita. Ka hoe azonao omena chambre viafa ivahiny eto nge za e. Totra ny lasa vinany foana ianao tsy azoko mihitsy. Aleo rangaha omena de ho tena anaovana azy. Tsy tia halala an'izay redirediny lahany ah. Ay alahy ny oalina zay. Misy zavatra kobony le ty eo fa sura mihitsy ah. Ty izy mody tsy miteny ty. Ohatry menahena fotsiny dala isaky ny hoe maheno ny teny ataoko. Misy hevitra malalaka hoe fa zany hoe aloha avery amin'ny kesiny io fa de apetro tsara ny adresinao sy ny karapanondro. Zany akonge ny lalàna Andriamatoa Legare fa tsy hoe voandroany ah no vahiny amina hôtely tahaka antony akory ka atorinao an'izany.
Lemena patron zao ndeha hivoaka kely ary mety aritratraka dia ambeny tsara le zalahy io dia arao tsara zay ataony na zay olona hoe mety mifandray aminy zay mahazo matoky ianao patron ohatra iza koa mizany miantso zany allo allo izy sao zafady mademoiselle Jocelyne ty ay ve manahoana ianao ry patron be de faly mahainao ndray manahoana le mena manahoana ny fandehana raha ao atao aloha zao be olona avany an-dafy amin'izao fotoana izao vazaha daholo ka raha fiaramanidina mihitsy ovina ny tonga vao io tolakandro io ka efa fantatra fa tsy ho ela ka inona hono ny afatra ao nga miserenao vao lasa ny voaka teo izy ko ka afaka adiny roa no vao tafaverina fa ahoana mademoiselle tsy misy inona fa fanontaniana fotsiny ary ono tonga somatsara any ihany nga le olona nitondra ny motoako tonga aty tokoa fa atao misy olana be amin'ny patron reno izy ko iny azy fahasarotam-piaroko ka manja kosa aloha le izy ko aiza no tsy hosaham-piaro raha misia aza manadaly eo ianao ry le mena zangavadiny tsy misy neninona ny aminay fa miampy fotsiny izy fa zao eny tompoko arovy izy zao dia misy gidragidra ao azo adiny vitsivitsy asisa dia ho tonga ao marina mantsy dia ohatra mitady anao ratsy azy patron renony dia anjaranao ny mampandrehan'ny olona io raha sanatrika izy zany ka zangy mbola matahotra azy ianao ange tsy hanao ninina fa mampandre azy mangingina fotsiny raha mitady ho ratsy ny raharaha rehefa tonga any dia mahazavatra be amiko le mena ok ary voaray zay fa mandra-piona vetivety ary iza ny telefona tamin'isy teo mademoiselle Jocelyne tompoko tsy nanontany ahy izy zany hoe tsy dia nilaza zavatra be loatra izy fa ny fahatongavanao ty fotsiny nanontaniany ary tsy misy vaovao afaka zao nasainy miaro anao raha sanatria misy zavatra mitsanga fa angahony tsy ho avy izy fiarako mantsy ny entiny any veza ihany efa ho avy tsy ela hoana izy ka zorsia eny tompoko mety mba mahita gazety ve se ho vakinao ampandrina fa ohatrany mangingina ako gazety aloha misy fa efa homaliko omeo tsy maninony mba hafantarana zava-misy zahay ary fa to misy fihetsiketsehana to nga renao le gara lasa mivoakalilany izosy nanafatrafatra misy dikany lehibe zany raha fijeriko azy miomany alary rasy atrikaty ty raha tompoko le gazetinao misaotra sia dia iny kadohany se fa ho hitako ihany zay atao manaraka dia misaotra anao be dehibe tompoko saingy sy dia aritra akory dia viriko amin'izay ihany ty so tsy kahatry misy renao marina tokoa zay tsy aritra fa aza matoatra se eny ary inginona hoe zany titra zany olona verikatsahana lehilahy lehibe iray miandraikitra ny fanaovana pasiporo ao ministerany atitany no nisy nakankiriny miaraka amin'ireo fiasana mombo izany ka efa herinandro izao no tsy nahitana azy ka iangaviana izay mba mety mahalala renseignement mombo izany anatona ny mpitandro filaminana efa mihamazava ihany zany tony mety ahazona ny renseignement ka mila fitandremana be fa hono ary sery le mena ahoana tompoko tsy mananjavatra ahina ve nareo ato amin'ity restaurant ity hatramin'izao aloha tompoko dia tsy dia fantatro loatra kanefa aloha misy azo lazaina ihany saingy mbola ho lazaiko anao ihany zany fa misy fotoana ny dolo reny zavatra rehetra atero ary ty gazety ty ary reto vazaha maromaro reto ve fa teto andro maromaro vao io tolakandro io ny tonga teo ka ary mety ampiarahana amin'reto ny aferany zareo raha tsy diso
fa hono azafady ia hitsena olona amin'izy ireo nga ianao sa fanontaniana fotsiny iny fa tsy misy dia fa ny fanontaniako faharoa dia zao hoe roviana no andeha izy ireo manao fizahatany ingereo fa rapitso any la réunion indray ay mazava sy efa misotra ary zao eny tompoko omeko kado foany si fa azadinona mampandriara misy vaovao ka efa nolazainy maty misily Joseline iny tamin'ny telefonina teo fa saingy tsy maintsy hainao am tsy maintsy mieno sy baikony monsieur Renaud raha misy zavatra ampanaoviny kanefa raha izany mety ho fandehan-javatra dia tandrema ihany ianao ary ny manadeny zao fa somary masitsika ihany mantsy mety isy lahy iny misy le gara no ataonsian'izany hoe mety isy lahy zany eny tompoko ay milamina fotsiny sy efa aza matahotra ary okaloha zay fa sao dia ho tratra ny miresaka etsika indray fanampiny kado ansy ohatra tena betsaka ty fa misaotra tompoko ary aza matahotra ianao fa atoroko zavatra sao alina zao hoe mbola be ny asako zao fa rapitso rehefa miatsena iny ka zay ngamba ny fotoana tokony ataontsika ay dia aizany tokony etsiko ansy eo amin'ny arian'ny bus eo amin'ny sautemo amin'ny 6 io mety aminao ve zay nefa mino fa za ihany aloha ny tonga aloha eo zay zany fa zako nge tsy vahiny eto akory allo izy io lemena ihany ty fa hoana zay mba hitotray biera tena glasy ava mafana loatra eto Majanga dia mba asio mosakiky 10 eny fa voarainy afatra ary tandremo so misy oka fa fantatro ny tian'olona zay le zay ihany ve zay fa miandry ahy oka aloha ihany vaovao amin'ny tele efatsy hatramin'izao zany dia mbola tsy hita ihany le mpiasa amin'ny ministeran'ny aty tany dia ahoana ireo fianakaviany tsy mba hanao fety miaraka aminy ary sao dia mba mandrosory sy reto raha tompoko ny zavatra nafaranao tsy misy atahorana za mihitsy ny mikarakara ny fa aza biahiahy ianao ay ataovy ambony latabatra eo ary fa etsikely ingahy misy ahoana mivory eo amin'ny birao amin'ny patron renao sasasasany amin'ireo vahiny tonga any keo ka inona amin'ireny fantatry sy andrana natitra zava-pisotro tao na eny dia ny fo mivoaka fa haka n'ireo zaza efa vita taratasy ara-dalàna ny nandalovana eto zay no tetikadin'Andriamatoa le gara zay zany vao mazava nge fa manao trafikan-jaza le rangahy io nefa to mbo misy raha malagasy ihany ny ilany raha tsy diso ka zay aloha ny zava-misy ka zay indrindra no hitondrako anao hijery le toerana misy an'le olona mpanao passeport santo ka azahoan'izy ireo mivoaka etoko tena hisorako be dia be tokoa seny amin'izany ka dia raha pitso ary amin'le fotoanantsika amin'ny firmo amin'ny sivika manantena zany tonga ao nefa arak'izay tranga ny oalina zao fa misy inona etre aza matahotra ianao feto amiko daholo ange ny clien'izy ireo eny ary dia ahoana indreny amin'izay asa raha tadidinao raha misirenao avy nresaka taminao intsy dia nisy tenina tsipony ihany aloha nefa tsy niraisiko serio le izy avy nresaka taminao izy dia nandeha hivoaka ka aritra kely any dia inona naterak'izay mety naka vitsivitsy amin'ireo miaramila izy ka mitandrema ihany fa mety isy zavatra iseho eto any oalina dia ho sahany ve ny anao an'izany ato anatin'ny hotely ato ka hotereny ianao hivoaka amin'ny alalan'ny fandrahonana dia any ianao no vitainy fa manelingelina azy araka ny hevitrao tokony tahaka ny inona izy ireo misy fantatro ve mety isy ho fantatro ihany aloha fa ny anao saritava no barainga amiko tsy misy fantatry mademoiselle Joseline ve izy ireo fantany dia fantany tokoa saingy tsy hafa manoatra le izy satria matahotra so vonon'ireo tsy mataho-todiny rainy fa ahoana ny tena fiodiny ty raharaha ty mbola tsy tia resaka betsaka aminao sao tratra monsieur Renaud eto any ka aloha miomana fotsiny azadinoana ny fotoana rapitso ary inona fipetra ho raisiko raha tonga eto mariny reo jolaro tonga dia vonoana atovy tsy ho afaka hiady tsony dia aleo mifanazava any amin'ny polisy raha sanatria ka tonga any ny raharaha
Sotra bitsaka Garcia, dia io manandray vahiny aho zany ny oalina. Zay fa alolo ary andeha. Allo Renaud? Mino anao Efa vonina daholo ve ny taratasy isan-karazany? Ho avy miaraka amin'ny entana? Efa vita an'keo daholo zany ka. Miandry anao fotsiny inge hitondra ny entana sy ny faktura dia lasa rapitsoalina ihany zay. Ary tandremo ary sao manao vinany amin'iny olona mitondra ny moto ako iny indrindra fa ny raiko. Ao iny olona iny fa aza matahotra e. Ngambany azy ry zay efa matoriko. Ny rainao indray mandeha ho azy iny rehefa lasa zay e. Ary efa tonga nga ny mpividy entana? Efa hatramin'ny tolo-akandro teoko. Ka rapitsoalina nge no amin'ny tanany zavadrehetra ry zosy e. Mino aho fa hitana ny teninao ianao tonga any zay amin'ny 3 tolakandro eo. Zao e. Avatany any amin'ny namany ny aloha reo dia nialintsika vao maka azy ihany. D'accord. Zay fa bonne nuit. Firy zao ohatra efa mirika mbe volora sasany alina. Aza matoritory lary raso tonga tamboko ny mpanafika. Ny ao ambany anefa tena mbola mikorana be amin'ny fandizana. Ny tsaraka mba lolofinoana ny jiro sy ny televizion dia aloha mody matory hijerena ny fihetsika ry zalahy. Io tokoa eny fa tonga. Rolahy be zao sady misarotava miaraka amin'ny sabatra tsirairay avy. Oka fa ny seza no azerako amin'ilay farany Zay farany anefarany. Fa le tonga voalohany tsy maintsy hidiana mafy. Maizina ato trano ka tsy sarotra ny mila azy avy amin'ny mazava. Iny tokoa fa mikapakapa maizina fotsiny ambony fandrina. Iny aloha ny anlary sy vaniny dia ihany amin'ny afo be la mivantana. Ao iny aloha marabofoany raha mbola manana hery aingana dia fa angatsy kidoro le ry aty letsy vila ohatra la masa niana toko tonga voalohany fa tsisy teny anala mitsy akory ya iny koa sambatra nalana ny lohan lay efa zatra andreny letsy zay eto aty ny sandratsy no tapako tapaka ny sandroko fa mifony aza vonona areoka aloha jerena mitavany manao saritava tsy misy fantatro ty voazerany sezy ty toatra mivaky mihitsy ny lohany maty io zany ka ona ty mbola iady amiko sa etsoko polisy ary to mbola mamely sabatra ihany ny tanàna ilany metsika an'la zany ny tapatanàna roa oka fa tena tsy anao ntsony tapaka daholo ny tanako anankiroa ajanony ny erisetra ry zandry ajanony ny erisetra fa sao de potehiko amin'ny tipolety ty ny atodoa fa inona marina moa no antony asanao ty ringa le kara fantoro ange fa ianao naniraka an'ireo jolary eo amono ahy sa efa mandindona anao ny sarona amin'ny trafika mpangalarana zaza alefa ny ivelany tsy fantatra elanga fa manana zo mipetraka eto inona ndraraiko an'izany areo ka zava-tsara ao an-tsain'lahy io fa isan'ny mampidy-bola be amin'ny alalan'ny torisma eto ny aminao zany fa mbola ho fantatro mazava tsara koa ny amiko tsy tia lalan'izany ahy fa nareo sy ny polisy anio no fampiadevitra de apiatrao ny sabatra io sao de gorbany ny balany tipoletela allo Andriamato komisera zao misy client nareo ato ka raha vao marainy zao telefôny zao nareo de aleo vao ty aminay aty izy fa mamono sy mandratra mpiasako ato sady nanakirotana ny vahiny mpizahatany mivahiny ato amin'ny hotelinay ay ianao ndray manao an'izany zany tokoa natao hoe ny mamindreny miantso polisy ifankahitsitsika raha mbola nampitaona an'izany la mivonona le tsy fatotra amin'ny rojo vy
Mialatsiny indrindra nitondranao aty aminay aloha no ny anton'ny fandriam-pahalemana. Tsy misy tsiny akory andriamatonga amin'nysery zany fa didy doly dia misaotranao tamin'ny fanajana navelako mihitsy mantsy izy andefa aty fa tsy tiako ho fantany tena mahaizahako. Taitra tokoa aloha nahita an'ireo taratasy mombanao ireo fa tsy efeniko nefa niniko mihitsy nanao an'izao mba tsy ampy andry zareo. Mazava tsara koa angamba ny mission ataoko eto Majunga. Fa ono raha tsy diso efa fandrono zao ary ohatra mitovitovy tamin'ilay taloha ihany fa zany hoe tia indray mitoraka ity resaka zaza indray no ataon'ny zalahy. Mahagaga mihitsy fa heverin'ireo vahiny no firenena tsy tandalana ve eto amintsika no anovana an'izao toetra tsy mindrika rehetra zao Ka zany ny ho any tokony raha tsika malagasy rehetra miady amin'ireo vahiny tsy mahalala afa-tsy no azy ireo ihany rehefa tonga eto Mino andriamatonga komisera fa mety mbola ho avy koa ny fanenjenan'ireo tourisme sexuel. Efa misy tokony zany eto Madagasikara saingy teo zay ohatra somary nangingina fa ny mahagaga anay dia zao ny amin'ity toe-javatra eto Mahajanga ity. Fa ahoana ho ianao? Ka tsy fantatray mihitsy ange ny fisian'izy io eto raha tsy ianao nalefa taty aminay izao. Efa saika anatona anareo any anefa soa ihany aloha fa nisy fitrangan-javatra toy izao raha manatotosy. Kanefa araka ny fiheveranao ve fantatra ve ny loharanon'ity opération enfant ty? Efa misy hirika tokoa saingy miankina aminao ihany koa no izaho mbola eto aminareoko. Ka ianao ny tompon'ny fahefana amin'ny tana miaraka n'ity zava-doza misy eto aminareo ty marina zany dia tsy afaka hiazonanao mahatra eto mihitsy ane zay so sanatria heveriny any tampony indray fa tena hompiray tsokombakomba amin'ireo mpanondrana zaza ianao fa dia noho ity zava-niseho eto amin'ny hotely ty any nge mody nitondrananao aty io mba tsy afantaran'izy ireo ny tena mahainao anao. Ianao aza nge ny tena tompo-pahefana amin'izao raharaha zao ekena tokoa andriamatonga komisera fa nahafaty olona tao ary nandratra ihany koa nefa kosa nahoana ny tafiana tsy misy fampandrenesana voatery tsy maintsy miaro tena zareo raha teo tsy niseho tarefa miafina. Tsy araky ny lalàna kosa aloha zany zareo raha teo tsy mpitandro filaminana ka nao andreny fidikidirana foana ny antranon'olona reny oka atao hoe sécurité anga ka inona no anafenany tava fa tsy manao fanadihadiana tsotsotra amin'ny vahiny miatranao aminao fotsiny. Eo andritsika andriamatonga komisera misy zavatra afenina avy eo ka atahorana ny alalan'ny olona azy sa fa sarotam-piaron'andriamato Renaud Legare noho izaho nitondra moto a mademoiselle Jocelyne. Fa ngamo vadiny monsieur Legare izy iny eo no mipetraka amin'ny bara ingo andriamatonga komisera. Eny ary fa ataoko ahoana moa zany ianao zao? Andeha saingy tsy verinao amin'ny hotely tsony mandra-pahavitany mission. Dia ahoana ny fandraisana? Miantso anareo amin'ny telefona amin'ny fotoana mahamety azy satria mino fa anio alina ihany dia iseho ny marina. Enga ny ery fa tena mikorontana ny tanàna ka. Ny amin'izay indrindra ahoana ny fahitanareo an'ireo torista tamin'ny namoahanareo azy teny Ambourville? Tsy dia hitako loatra aloha mahasamy hafa azy tahaka ireo mpizahatany rehetra nandalo eto ary hoe ho any la réunion zareo rehefa avy eto. Kanefa dia ilaza aminao ny ahako andriamatonga komisera fa izy fitraikany amin'ny fanoranan-jaza ho any ivila ny fahatongavan'izy ireo eto. Ahoana marina? Nafarana mihitsy io fiaramanidiny io andalo eto hitondra ny zaza veto dago fa raha tsy zany ho sarotra amin'izareo ny hanao ny afera ary mety misy voavidiny ihany koa aminareo ka amoaka azy ireo miala tsy mibetsaka aloha raha niteny an'izany fa ohatry mahamahana ihany marina ve zany sa mba vinavina fotsiny ianao? Tsy mbola niteny hoe marina fa mba vinavina fotsiny. Raha tsy zany ve toa ohatra ny mirehirehiry monsieur Renaud Legare fa dia iangaviako ianao mba ho mailo ihany. Mazava zany sefa ary tena espion marina reo azafaty kely aloha sefa misy miantso zany. Allô? Allô? À qui ai-je l'honneur? Rapary Jocelyne, mananja anao andriamatonga komisera. Manahoana ianao mademoiselle Rapary? Ka inona ny vaovao?
na enao fa toa misy vahiniko voatazona ao aminareo. Io mihitsy izy io zao ka ary voavy ny resaka ny toejavatra miseho eto mahajanga mihitsy zay io. Ay, mba miangavy atanandroa ary mba avelao izy anoho ny asany fa rehefa vita izany vao miverina miresaka indray nareo raha tsy misy mahadisy tompoko. Efa tanteraka daholo anie zany fanerenao zany ary gaga be mihitsy nandre ty voavoavavy ty a. Aza matahotra fa toavina ny fangatanao asa iraisana ihany kely izy rehefa iarahana nandinika tetiko. Misaotra anao indrindra ary andre mato komisero. Ary sao ty resaka aminy aloha ianao raha sitraka ao dia misaotra mialoha tompoko. Ty ondro se mitady ny seho ny mademoiselle Jocelyne. Ay, misaotra andre mato komisero. Allô, manao ny lasy. salama tsara loatra amin'izao fa dia fa nisy nanafika sady teo amin'ny hotely. Efa azoko tamin'ile mena ny vaovao ka. Miarabanao ny tsy maty fo amanainy misaotra anao. Nolazainy koa mantsy fa toa efa misy rendez-vous nareo ony anio. Efa mivonina ny hoany mihitsy azo raha vao vity ty telefony ndi. Ho avy aho fa any amin'ny arivariva ny hoany. Ka dia mampandre anao ary fa efa misy fiaramanidina mitondra ny mpizahatany ao Amborovy ka araka ny eny dia io no hitondran'ireo zaza fa toa hoe miandry izay entinao avany fotsiny dia iondrana ralina. Eny, efa fantatro tsara aza taitra amin'izany ianao fa ifaka hita eo ihany tsika saingy izao aza miverinao amin'ny hotely tsony mba hiadanany sain'ny Renault tsy eritreretany izay manenjika azy. Programa efa vita daholo izany fa aza matahotra. Any Belbaka mantsy no alehana sy lemena dia ho hita eo ny zava-misy atao aminy. Matoky azy zany fa dia bonne chance Misaotra. Misaotra anao ry ngiaso fe raha fa mba miandry kely fotsiny ianao dia hitondra n'ity olona ity miverina. Ka andao aloha ry sika avaty andrefana ny miantsinanana manaraka ny vody azo aiza hoaiza nefa izy izany? Tsy dia lavitra fa somary sarotsarotra tadiavina fotsiny no ireo korofodrofokala manodidina azy. Nefa fantatra sy tsara. Eny, za aloha mandeha matetika aty miaraka amin'ny patron satria ampiarasan'ny fiarako ity fa izy irery no mandeha any mampanao zavatra n'le ranga lehibe ao Ka ahoana no afantaran'izay fa misy an'izany olona izany ao indrindra fa ny lalana makao. Ka matetika ia manaradia azy miafiny Ka tsy mbola namamana azy mihitsy hatramin'izay. Ka amin'ny zavatra tahaka ireny azange raha mise mba tsy maintsy ilaina ihany ny tena fantatra ny mariny Dia tsy matahotra sy. ka na eo azy zany tsy mety trany kosa aloha fa fantatro fotsiny hoe misy olon-dehibe mipetraka ao. Sasa ihany sy raha izany. Oka aloha izay miresaka fa efa ry le trano tolo andehanany ny varavarana avy ao avaratra ka ahoana inona no ataontsika? Aleo etany aloha raha riva rehefa maizina be ny verina. Inona nefa anao? Mpivady efa lehibe ihany no mikarakara an'le rangaha fa amin'ny alina vao misy rola matanjaka miandry ety ivelany ka tokony hitandrina ihany ianao Manana fidina mahery vaika? Inona moa zany ny tianao tenenina ohatra hoe basy ve zany? Ohatra. Toa tsy dia hitako loatra aloha zany ka. Fa ahoana fotsiny? Lefina aloha ny efa hitako entiny dia samy manana antsy lava atao reny koa ny zareo. Ary ny fomba fipetrany? Ka mandehandeha manodidina ny tanàna fotsiny zareo dia mipetraka kely eo dia miresaka ka raha nantona ny tanàna ianao dia avy eo atsinanana ny bebe kakazo sy korofodrofokala hiafinana sy hifindrafindrany Mazava sy izany fa andao amin'izay aloha verina hody ka isy mandeha mamonjy fiara dia za andeha amin'ny bus dia iny vola frais dia tia ny cadeau an'se. Zay fa raha riva meo ny lasa zany saovadia dia misaotra betsaka amin'le cadeau mbolo be sisa fa mandehana aloha sao miayay ao koa i monsieur Renault. Allô, Zosy? Za ihany ty ahoana? Aty Belbaka zao. Ianao rery ve? Izay sy le menaka. Natorina anao le trano? Ie, fa inona ny eo? Ny zaza ondrana? Ny zaza ny bona maro no mipetraka ka ary any mihitsy no hivatanako raha vao tonga any Fa inona ny eo amin'ny trano natorin'le mena io Ny raiko no ataony Renault tazy ao ka raha vao ratsy fietrika hono dia hovonony. Ay ve io rainao io zany no voalazan'ny gazety hoe mpiasa ministerany aty tany nalain'olona keriny. Izy indrindra.
izy moa zany le mpanao pasiporo amin'ny ministerany aty-tany? Eny ka ao amin'ny toerana io no manaovany zareo ny pasiporo santo ka andefasana an'ireo zaza halatra. Ay, rezo be tena mahatsiravina mihitsy izy ty. Zany angery lasa ny mahazo ahy ka asa raha mbola nometsiny ahy ihany ianao tany nankako ampitaka ny fiaranao na nahazoky naka an'ireo zaza sasany tany Tomasina na tsy? Mazava amiko izao ny zavadrehetra. Tsy afa manoatra fa manao izay sitrapony foana no niraiko eo ampelantanany. Aiza hoe zanefa ianao izao? Efa mihoatra kely an-dranomamy aho izao fa mikasa ny ho tonga any amin'ny ataoko hoe amin'ny 4 ora hariva any raha sitrapon'Andriamanitra e. Ary mbola veriko ihany fa aza miverina any amin'ny hotely tsony ho aho. Eny, efa voalazanao iny. Fa aiza zany no ahitako anao rehefa tonga ny Majanga? Mandehana aloha mandeha amin'izay tianao andehanana fa rehefa tokony ho amin'ny 4 hariva iny dia eo amin'ny arian'ny bus eo amin'ny Sotema andrasana satria mbola natitra ny entana ny Bonamary aloha. Dia mbola ianao ihany koa ve no hakan'izany ny amin'ny deparandry zareo? Efa misy kara hakandry zareo any ka ary tonga dia mivantana any Amborovira alina. Voaray e. Dia raha hariva indray zany mahita izay tokony atao e. Matoky anao amin'ny zavatra rehetra fa sao dia hitsapa lehilahy fotsiny a. Aiza kosa e. Ny fahoriako sy ny avizanako azy ty efa mila afaty aho. Mahazo mandry voniny vato ianao e. Okay. Ay, tonga sady ianao? Neneko mihitsy ny ho tonga melosa ao dia ampanina any an-dalana tahaka an'ilay nahazo any ankatriny vao lozako. Ianao tsy na tsy atoky ihany inona no filazako? Ahoana moa no atokisako anao amin'ity andro efa tombotra ity? Raha nisy tokoa ny fahatarana dia noveriko hiala bala amiko ianaoko. Atao ahoana moa e? Azonao amin'ny haiko noho ny fiazonanao ny raiko. Oka ho an'izany fa efa tonga somatsara ianao e. Ka aiza ny entinao ka? Efa navantako any Bonamary araka ny fanao e. Dia mampitandrina ary aso dia anao fihetsika tsy voahevitra mandra-pandehanay amin'ny 7 alina fa mety hamoy an'izao tontolo izao indray miaraka nareo mianaka. Za zay dia efa miteny a. Efa nanao an'izay sitraponao rehetra no idady. Kinona indray ara no anaovanao teny hafahafa amiko? Ay, ary anizy io fiara io ka? An'ilay nitondra ny moto ako taty, araiza izy? Nalain'ny polisy teto fa namono ny videra rolako. Matony izy zany Renaud dia ireo no nanafika azy. Ka manao ny asa ny angery zareo zany araka ny mahavidera ary zany e. Tsy nanabataba ny vahiny izy ary tsy nandrava ny korana tao amin'ny hotely fa any amin'ny efitrano no idirana ankeriny ve dia ho tafiany. Ary tsy tonga taty angery ho zavatra nalaina tany tao masiny ireo raha tsy nisy an'io fiarana io e. Ka aterana amin'ny polisy ary fa tsy misy ilana an'io eto e. Zao no izy ary ateriko any amin'ny polisy io fiara io. Dia akaina any an-trano fa aza tabatabaina intsony. Ny raiko no avotsory rehefa vita ny sitraponao. Ka tsy mila anao tsony mihitsy koa ahy. Fredol raha teo ny taratasy rehetra ka dia ny fotoana andehanana sisa no andrasana. Fa mbola mampitandrina ihany any efa mifihetsika sao dia anenenana. Milaza zay. Ataovy izay ataonao any fa za andeha atory e. Tsy ianao mandidy ahy. Raha misy tena ilaka anao dia alaina any foana. Nahoana no mivadika mifanekiny? Aza ataonao mahataitra izany fa tsy maintsy manao ary fanina ahy, tsy maintsy mailo. Tena olo tsy vanina ianao. Ninona ka? Tsy menatra kory ny abitaka sy anao ratsy an'ity vehivavy kely ity. Izany nisiko. Raha maty amatesa ravana hoy no trareo malagasy e. Mpamihevitra azo malagasy fiteny nefa safiotra tsy misy ilana azy. Fa ilainareo foana izay na safiotra azy. Afa-baraka mihitsy izay vehivavy manambady ny rainao. Oka izay ho aso dia anenenanao ny teny tahaka an'izany a. Mampitandrina zay a. Eo ianao e. Ary zao tandremo ny hoteliko sao dia anaovana zava-dratsy eo fa arahako amin'ny lalàna ianao a. Ka nandositra ny ivelany ihany aza dia hotadiavin'ny polisy Interpol a. Dia heverinao badilao mihitsy izany za ty ka hoe ho fotsiny amin'izao eny. Ary heverina honanao foana koa angano namorona ny ordinatera ka tsy ahita an'izay efa nanao any. Ary mandehana fa sao dia vonoako eo e. Sy dia izay koa ny farahandronao eto Madagasikara e. Ny orona ara-dalàna tamin'ny fanjakana ange ny hoteliko e. Ianao ny tsy ara-dalàna ny ipetrahanao eto amiko. Ianao zany vao tonga androany e. Ka mbola naka an'ity fiara ity tany amin'ny polisy ange e. Fa nahoana napetraka tany?
ka ny ahafantarany Renaud anao dia mihidy ihany no le teo zavatra niseho tao amin'ny efitranonao. Dia azonao avy hatrany kosa izany no fandihan'ny tantarako. Hatramin'izay dia izay no ao an-tsainy Renaud e. Fa tsika kosa tsy hiverina any amin'ny hotely mandrapavita an'ity tantara ity aloha e. Ary iza mikarakara ny hotely io? Le minandray dia tena havanana amin'izany ka. Ka raha miantso any aminareo Renaud dia ahoana? Efa navelako ao amin'ny mpanampy ny telefonako. Fa nyteneniko hoe tsy azo tapatapaina matoro-makaina fa reraky ny dia. Ka ianao tsy mbola haka an'ireo zazany Bonamara rehefa handera alina? Efa misy karato tany hakan'ny zareo e, ary mivantana any Amborofia satria ny pasiporony zareo reo efa any amin'ny Renaud daholo. Iny ary ka aiza ho aiza no hijanona antsika? Aleo atsofoka ery ambanin'ny Alamangery fa misy fantatra ao amin'ireo olona mipetraka eo reo. Eto izany? Eo indrindra. Ndao ary fa ny ora mandeha any. Zao ary ao moramora fotsiny dia manaraka vody azo hatrany sao dia ho voatoraky ny lefony eo. Dia ahoana ny fomba hidirana amin'izany? Mariako aloha fa Roland mpiambina ato mitazona lefina siansy lava lela daholo ry zareo. Ka tianao samy lalana mantsy no ohatry ny atahorako. Zangy fa fantatra ry zareo fenao no ataoko hoe manara vody azo hatrany. Ka raha matiny eo ianao? Ka namaizina taky ny inona zany tonga aty fatany foany. Na zany izy anefa mba miantso kosa aloha e. Ka izaho tsy fantany dia ahoana izany? Manara fotsiny fa rehefa akaika dia ilaza aminao ihany mba hiafenanao. Lasa renao e. Zaho tsy maintsy mitilikely isaky ny mifindrako. Nefa mitandrema ihany raha tsy izany aleo meko anao mihitsy ity polety ity so tsy ho araka ny fiheveranao azy nisy eo e. Ka efa mifahana angaty? Efa vonona moka ny heriny iny e. Fa tandremo. Mifindra kely lahy zany dia mijery izay andehanany sosy aloha. Dia mifindra tsoatsy indray. Isako iny olo iny. Vehivavy tany amin'izay nalehany tany angamba ka dia aleo hitoy ihany ny lalany fa tsy misy ifandraisany amin'ity raharaha ity izany. Ary toa miresaka amin'ny ray amindry zareo le vehivavy teo. Ary nindray nakaiza izy teo. Andraso aloha hoe enona ny resaka sosy aminy. Azovy. Mademoiselle Jocelyne ty ry zamany Hagnino aty maiziky be mahatigna ao ty. Haka ny babako fa efa vita ny contrat. Hehe, tsy mbola nahazo ordre tam patron zay e. Ino zany? Ino ma zany? Aza mihetsika eo tsony anao ry zamany sao dia tifiriko amin'ity basy ty apetrao daholo reny lefina siansy lavalely reny. Aingany ny farany eto ny asa ratsinareo sy patron anareo Renaud. Tena izaho mihitsy no kendreny zany. So ihany fa nisy vody manga ny fiainana fa saikalosa. Marina mihitsy ny tenin'ny Josy hoe manara vody azo. Ary avy aiza ary izy zany? Nahita zany le anankiray avy velao avy fa samy manarotra ny andro maiziny. Iny aloha ny an'lahy vilesiko amin'ny taondefina natorakela lahy. Ary amin-dranjo reny tia nikapaiko tsy ahafahan'ny lamandositra. Efa nilaza taminao angy fa aza mihetsika dia mbola mitady andositra ihany. Iny ary no amingana anao tsofa mihetsika. Ary aloha angony reto lefina siansy lavalely reto sao dia mbola misy tafatsangana ihany ka zava-dosa. Fa mbola mitady iny ny lahy anohitra ny antsy be an'lahy ihany no amelezako an'lahy iny tatazo ty tapaka ny tanan'lahy zay. Ny tanana mitady tolotolo iny. Oko fantatra elisany fa tany misy fanjakany ty. Na izany nefa tsy hamono anareo tanteraka izay fa ny fokon'olona no anatitra anareo any amin'ny hopitaly miaraka amin'ny polisy. Zosy ahoana e? Tsy maninona ve ianao e? Efa voafehiko meloa ty ka tsy afaka mikofoka tsony. So ihany fa nomenao an'iny polety iny ka tena henoko mihitsy mantsy le feom-basy teo. Ka nitifirako ny tongony fa saika andosotrako. Ary ireo no nanahoana tsy maninona? Ny tanako nisy voakasoka kely le antsy be tiany tanany. Fa ahoana koa ny natonga an'izany? Ka saika andeha hikapa tamin'iny izy dia nampiasaiko ny fahaizako ko. Saingy nateo azy zany dia nisy fahavoazana kely ihany ako.
Inona zao no atao amin'reto jola reto? ho fatorana aloha so mbola afaka mitsoaka dia avy eo aka nindrainao amin'ny otranotsika. zao sy tia ny telefonako dia antalio le mihina raha efa lasany Amborovy renona tsia oka aloha ajanoko kely ny fiara. Way, iny ary lasa le kary nirivatra be iny tonga dia ho any Amborovy mivantana iny fa avy aloha izy andiany aloha fa le mihina ny taniny. Sorry. Allô, Lemena? Efa lasany Amborovy ve renao sa aiza izy zao? Miomana any andretiko izy zao ka vao avy namen'ireo passeport andreo ankizy amin'reto vahiny zao dia anaraka fatoriana. Ay, zay man zao eto amin'ny fitim ka mety hotratra any ve? Ka aza ela fotsiny nareo efa andeha mihitsy mantsy izy zao. Eo zay zany fa hotratrarina ihany zany zareo eny ary antsoingany koa komisery. Ndraso indray ary firy moa izy teo. Allô, monsieur le commissaire? Izahay antika. Mitady anao lasa azafady. Ay, meoary izy. Manaja anao andray mato komisera. Manao narsea. Ka inona zany no atao zao? Ety an-dalana navinaka ny Rainy Joseline ho any amin'ny hôpitaly zao zay. Ka inona moa zany no adidinay polisy ankoatrany hoe resaka formalité? Zay indrindra ny tiako lazaina fa isy zavatra iseho eny ka aoka ianao hoentitra mihitsy ny amin'ny pasportndreo zaza fa osoka dôly zany tsy tokony hivoaka ny tany malagasy mihitsy izy ireo. Reo vahiny mety tsy ahalalana fa iveriny hoe ara-dalàna eo amin'ny fanjakana malagasy ny fivoahan'izy ireo. Ny ankizy no ambarako amin'izany Zany eny manana andraikitra lehibe amin'izany tokoa ny zay aza matahotra zay fa hita eo ihany zay fihetsika mamofady amin'ny tamy malagasy zany. Aleo ajanona mihitsy rehefa hita fa mifanohatra amin'ny lalàna velona. Mazava tsara zany Andriamatolaso fa ankoatran'izay iza marina aloha ny lehibe an'ity raha maiziny ity. Ho hitanao manaraka eo izy fa zara roa zay sy Madame Joseline aloha zao satria mbola hitondra indraina any amin'ny hôpitaly izy. Za manky kely an'ny talehibe anontanianao io. Zay aloha fa de sotaraka tsy hatratra azy eo an-trano eny ary fa ienga koa zany zay de tonga de hamonjy mivantana eny Amborovy. Lasitsika ry zao zay. Ento marary hamonjy fitsaboana fa za apetrao amin'ny hôtel de ville. Bonne chance. Enao koa toraka izany ifankahita ihany rehefa avy eo fa zao mba mitandrema ihany Renault angeka manana grady amin'ny arts martiaux misoranao nampandriahana zany fa ny tiako ngetsy zoviana amin'izany efa mba elaela ihany ny fanatrehako tamin'ireny spécialiste momba ny arts martiaux reny. Fa ianao ty aloha iza marina nohatra ny tao matoky tena be ry ataovy barainga aloha amin'izao fotoana izao fa rehefa vita soma tsara ny asa dia azava aminao ihany ny zavatra rehetra. Lasy Lasa zao zay tiano razaina fa so tsy mahatratra ny liry eo tadidinao ve le 2 andro lasa tany maheva tanàna? Miarana torytsika zay. Okary mba fanoroka indray tsika so dia tsy hitako tsony ianao. Dala mihitsy ianao tiry sosy ny rainao azy ity mbola adidy be ny hitsaboana azy ny ady koa mbola tsy vita ka tokony mivavaka angena ataonao fa tsy ho be amin'ny hoe tsy fankahita tsony zany ianao. Tonga ho azy ny fandrainao raha vita soma tsara ny ady ataontsika amin'reto fahavalo-pirenena mandroba ny ankizy reto. Nakaizy renao sy ry Lemena? Voalasa mihitsy isika ka raha manaraka taxi aloha dia mety ho tratranao any amin'ny mazava huile any izy. Taxi tahaka an'inona nefa? Raha onzy fotsifotsy iny ka raha moto iny mety nao dia tsara ay avoaingana raha fa mitady andositra zany le ingo. Voaiko fotsiny varavarana dia afaka mandeha anao raha any lakile.
tsara izany zao. Sori firoziria ora andraso tonona kaikaiky sady vo afaka ny digina ala mo. Aza mijanona mihitsy ianao ry sofera fa tara angakaingana. Ka vaky ny pneu ramose. Dray marina. Tena ho tara avion eto zany ka. Nefa mbola misy 2 kilometatra eo izao. Aza be eritreritra tsony ianao ringale gara. Atolory aty ny fiedinany aminao moramora ianao. Olona andeha avion ve ady hitondra fiedina rangaty. Miala tsiny ary fa hisavanao. Aza be fetsarambela tsy eo ianao. Azonao atao zany raha ohatra ka mpitandro ny filaminana ianao e. Nefa na izany aza mba aseho iahy ihany ny karatranananao fahefana hitazona eto. Aseho io e. Tsy efa notorino tany amin'ny polisy ve moa za ty e? Aoka ho porofo mazava aminao na mitsorana fa manana fahefana ny anakana anao tsy andeha hivoaka ny Madagasikara. Azonao zany? Ary inona koa ty pleto posinao ty nefa milaza ianao fa tsy manana Ka ataonao inona ary aza ao e? Ianao manam-pahedina nefa za tsy manana ka hitifitra zany ianao. Ay. Mahay mamaly tsara tahaka zany eny ianao Aiza ny lo ratsy lanandefa tany amin'ny polisy nefa efa nokendrenao faty mihitsy ny tenako Ka inona nefa no anakanana tsy andeha ohatr' zao e Satria voalohany nakakery ny rainy Joseline ny lahy. Tsy vitan'izany fa nataony la otage anao passeport sandoka hitondrana zaza malagasy andosy zany ivelany izy. Ka izy ary zay passeport aty amiko afa tsy nenahy ihany ka mahazo misava indray ianao rangaty Satria fa natolotra ho an'ireo mpanao tourisme hitondra an'ireo zaza de ny momba anao sisainany aminao. Faharoa efa vonina mono ny mpiambina azy raha vao menga ny avion hitondra anareo. Ka tsy nanome ordre azy amreo amin'ny am'izany ange. Ka inona ny tsy nanomezana azy efa andro vitsivitsy Satria efa ho vita ny tianareo atao dia avelo fato azy eo. Any amin'ny garde ngamby ianao no manontany an'izany kosa rangaty Ka elany nahatonga an'izao fakanakeriny sy fanaovana passeport rosiko zao. De mino aho fa de andray mivalinasa an'lahy lahy. De mieritreritra lafa hoe vitavita mora foana zao zavatra zao, vitavita mora amin'izany valy teny lahy zany. Fa angaly ty tany tsy misy fanjakana izy ty Ka zavatra tsy fantatro mihitsy ange zany teneninao rehetrarehetra zany Fantatra lahy izy rehefa avy eo fa aloha avy aloha volan'ny taxi de avy aloha izy andefa antsika roa lany sisa. De ahoana zany ny vola laniko amin'ny avion ka nefa za ty isakananao eto. Ampafiry ny vola azo nareo amin'ny tsirariny zany tsy maintsy mihitsoka eto lahy fa foany eritreritra andeha andositra ny tribonaly zany. Nefa raha vao manao fihetsika mahery eo lahy de ny fatiny lasa zany hoentina ny ivelany any amin'ny tany misy anareo any satria ny tany razandreniny lahy anaovandratsy de ilozana. Ka na tianao na tsy tianao rangaty de tsy maintsy mandeha an'io ninona Satria nahoana? Double nationalité ange rangaty Jiolahy rangaty no afatarana anao Jiolahy eto amin'ny tany malagasy. Ka tsy maintsy ho tsara iny eto. Ka tsy manaiky an'izany raha tsy eo ny avokako Na eo aza ny avoka an'lahy ny raha malagasy ananany lahy no mitory fa malagasy lahy azo lahy zany. Ka tsy tokony anjakazaka eto amin'izay mahavahiny an'lahy any. Ka nahoana moa ny tsy azoko ataony miady eo amin'ny tribonaly satria nge niraika eo avy any ivelany Tsy misy andrarany lahy amin'izany saingy tsy ho afa-maina amin'ny ratsy nataony lahy teto eo lahy. Zanakelahy ianao mity tahaka izany de anaikelahy na zaza zangy izy ireo mba tokony aina amin'ny lamina amin'ny tanindrazany. Ka inona ary ny tena tadiavinao Ny anakana amin'ny fanoranany lahy an'ireo zaza malagasy ireo ary tsy maintsy manefa ny saziny lahy koa lahy. Apetroary reny fidiny reny raha tena ifampitady amiko tsika sy lahy Fantatra lahy fa manam-pahaizana tsara fiofanana amin'ny karaté. Ny lahy tsara zany ka saingy tsy fantatra lahy koa ny fahaizako manokana. Ka ty mba hitsapako an'izany fahaizany lahy zany de tsipoko ery lavidavitra reto fidiny reto. Efa tarany fiaramanidina ihany fa lahy kosa aloha de tsy ho velomiko mihitsy Ka de ento ara zentiny lahy ho jereko tsy misy homana ny lako eto fa ny ana ataoko tonga aloha ka iny ary loha tatazo zany aizy tena sendra ny tampoka marina ary de rahako hitsaka ivoaka eo ny tsinainy manelingely lahy le ty any anaty fasika fotsiny lety zany no miletika ary de raisiko mora fotsiny kay masoko ay masoko iny kely iny sandranao tapahako tapaka ny sandroko okizay letsy mifony ka esory ary ny tanany lahy manakatra ny impolety iny adino lahy angany ny fanekena tsy misy mahazo mampiasa fedina mahery vaika okary fa voa ataovy zay tiany lahy atao amiko fa namono azy lahy namono azy olona mba misaina ihany aletsy ka tsy hamono any lahy fa de zao asiko rojo vy ny tanany lahy
dia nareo sy ny mpitandro filaminana sisa ny miady hevitra. Mba aterony amin'ny hopitaly aloha fa ohatrany tena vomafy mihitsy ka. Fantatra ilahy zany. Ka nahoana mampahory ny ray aman-dren'ireo ankizy malagasy misaraka amindreo lahy, han? Manareo ohatrany fantrany. Iza ny nahatonga an'izany? Tsy ianareo? Ka izay fantranareo izay indrindra ke no mba anampiana azy ireo izay ne. Mahantra dia ararotina. Nitahaka anareo efa tafasondrotra any mihitsy anefa no tokony mba hoe anampy ny tany mahantra mba hoe hanondrotra ny fireneny. Ka novidiana vola be nge le tsy ny akabeazany amin'ireo zazy ireo e. Tsy misy an'izany letsy rehefa tsy fanasoa aminay nareo a dia mandehana mandeha any-dolo fa tsy hoe andany fotsiny arem-pirenena eto. Aiza letsy ka atao eto aminay malagasy tolo zao zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao. Tsy mba hoe fifanarahana amin'ny fiaraha-miasana atao fa dia mitrandraka sy manondrana tsokosokona ny arenanay na ny zanakay na nininay. Fonina ry sefa aveloa andeha tena afabaraka amponina nefa mba nakatoavina tety. Tsy mahalala an'izany efa ny ratsy atao efa vita ka dia ny tribonaly malagasy sisa ny anao ny adidiny. Na ho afaka ilana tsy dia anjara an'izany. Ka tsy maninona raha mba miresaka amin'ny komisery ianao fa any alary anao any itsabo teny na mba omeko izay fanarahana ohatra. Inona hoe? Mba mifanaraka e. Tsy ho voavidy voly zany letsy zay na mahantra aza. Sady manala baraka amin'ny fanjakana malagasy toy zany. Ka ho voatany eto ihany azy zany ko. Malagasy lahy ka tsisy azony lahodinganina eto. Azonina zany. Allô? Andriamatoa komisera. Eto Atsimokely eto zay fa voatanako eto ny lehiben'ny mpanorandrazaka dia andefaso fiara miaraka amin'ny escorte hitondra azy. Naratra mantsy le ry tamin'le adinay dia hoentiny amin'ny hopitaly aloha. Zay zany fa asa raha mbola misy ilanao ay tena ilaiko mihitsy za fa dia misaotra e. Mialatsy indrindra raha namory anareo na dia efa vita azy ny asany ambony antsika iny raha ny marina aloha tokony ny lehiben'ny sampana amin'ny fitsokolovam-pirenena malagasy no hitondra zao fivoriana zao fa izy moa lasa namonjy fivoriana any Amerika. Fivoriana momba n'izao zava-misy eto Madagasikara zao ihany raha tsorina dia momba ny zaza. Ka eto zany tsika efatra menada samy anao ny filazahana zay andraiky ny avy tamin'ny raharaha iny. Ka inona tsony moa tompoko no fatarina fa efa nifankalala daholo inge izay ireo e. Ka ny tena zava-dehibe indray nefa neny tsy fantatrareo menada e. Ninona ny tsy fantatray tompoko? Ay, tena eo akaikiny izy no Andriamatoa lasy pitsikilo iraisam-pirenena na rony antsoina hoe espion irony. Ay ve? Izy ve zany le efa nanao mission teto momba n'le fanondrarana tovovavy sy arenakibony tany farany teo iny? Za indrindra fantatrareo fotsiny ny lazany tamin'ireny fa zao nareo vao tena mifanatrika taminy. Andray. Ary zany tamin'ny voalohany dia nihevitra azy ho Tsoloay. Satria izy moa mitondra ny motoan'ny Mademoiselle Jocelyne ka hoe mpangalatra izy tamin'izay ko. Marina aloha raha nieritreretra an'izany zay satria tsy fanao koa ny amin'ny asa toy izao ny tonga dia miredareda avy hatrany ary izay mampitsikilo maty anina azy. Apetratsika eo aloha ny amin'izay fa anao ny tatitra vokatry ny asa tamin'iny isika ka atomboka amin'Andriamatoa Andriantsoa lasy zany ka dia ianao ary no nanokatra ny fotoana. Azafady indrindra aloha Andriamatoa komisera fa tsy dia misy azoko ambara loatra noho ny efa mahazatra anay amin'ny asanay. Efa fantatro mihitsy nefa tsy hanao procès verbal amiko ianao noho n'le asa miafina fanaonareo. Eny tsy manino zany kanefa mino zay fa mba manana ny azo ambara kely ihany ianao nahoana kosa moa tsy mba hanana anjara fitenena amin'izao raharaha zao fisaorana lehibe no atolotra anareo teo amin'ny fifanampiana zay nahatanterahany ny ady tamin'ny fahavalo-pirenena iny. Atsika rehetra ny fisaorana satria firenena tokoa no jerena ka ireo ankizy no avy ny firenentsika satria isika ihany nge no tsarain'izy ireo any arina raha tsy mahavita ny ditsika.
tsy azo azonana koa nefa reto vavolombelona ny ara-pahoriana tamin'ny fangalanany ray aman-dreniny ankiriny ka natao antoka tamin'ny zava-dratsy fangalaran-jasa ka aza matahotra nareo fa hoentiko any amin'ny patron be zany rehetra zany ary izy no mahatapaka nionitra ho an'izay trapavoazana. Efa tonga eo indrindra isika dia mingavy a mademoiselle Rabar Roseline hanambarany tena mariny amin'ity raharaha ity satria araka ny fandehan-javatra dia toa misy aiaby ihany amin'ny resaka firaisana tsokombakomba amin'reto zolahy-mpanondrana zaza reto ka inona no andraisanao an'izany? Eny tompoko, tsy omeko tsinonareo raha hoe ihany amiko ka dia vonina any anazava. Azafady kely raha nadiady ny ray aman-dren'ireo zaza mantsy zahay dia tsy alala fa-tsy ianao nanangona azy ireo, ianao ihany no fantatry ny olona, ianao ihany no voateniteny. Raha vao tonga teto Andriamatoa Renaud Legare amin'ny alalany hoe mahampizatany azy dia ny fikasany voalohany dia niaraka amiko ary hoe anambady mihitsy aza. Dia nanaiky ianao? Tsy nanaiky azy satria olo-mandalo ve ho azo mikinan-doha. Kanefa tsy natezitra azy ve zany? Mety nisy lonilony ihany aloha satria ho toy ny lehilahy andrebireby vehivavy ihany no everako azy. Dia inona ary noseho taty aoriana? Nampiasainy indray ny vola ka teo nahazo doka Dia nanaiky ny anambady azy ihany zany ianao? Tsy nasiko resaka mihitsy aloha ny hoe anambady azy saingy sarotra kosa aloha ny andainga fa efa niaraka fotoana fohy izay. Dia tafiditra tamin'ny fakapanahy ianao? Tafiditra tokoa satria nanome vola be izy hanatevenany fandrosoan'ny restaurantko ka natonga azy lasa malazalaza ihany eto Manjangy. Dia teo zany nipoitra nitetika manaraka? Niakatra tany Antananarivo izay fa mba te hahita ny fianakaviako izy noho mba hoe nanampiany azy zany. Dia isy doka daholo koa mpianakavy. Ka iza moa tompoko ny nanampo mifantany hatramin'ny ho asan'ny raiko tao amin'ny asan'ny ministeran'ny aty tany zany. Dia izay koa vao mainka nahavoavo kokoa ny politika any. Nanomboka teo nahita ny hevitra nanaovany chantage mba tsy iverenako lalana. Dia mazava be fa teo no natratrarany ianao. Eny tompoko, ka noho ny fananany vola be no nanakaraman'ny olona aka ny dadan-keriny zany miaraka amin'ireo fitaovana momba ny fanaovana pasiporo. Dia taty Mahajanga noho ny toy ny tantara ka tsy hafananoatra ange tompoko satria na za no faty na dada satria nasiany mpiambina masika be tsy azo ivalozana daholo fa avy hatrany dia mamona raha vao manao kototoka hiditra ny tsy misy fiarana. Dia tsy nisy azo nanoerana azy mihitsy zany dia tsy maintsy nanao ny sitrapony? Tsy maintsy. Izay polisy nefa tsy nahafantatra ny fisian'io zavatra io ka nahoana ary no tsy nampandreanay nareo? Ka tsy hitako angeringa komisery izay atao satria lozany tatao taminay mianaka sy ny fianakaviana raha fantany izany voany tsy fidiny re tompoko. Mivavaka foana ny nataoko sady nanao izay nampanaoviny. Efa vizana mafy mihitsy aho zany mbola irana mandeha foana so ihany fanatorak'Andriamanitra efa nosy tamin'Andriamatoa lasy Dia ianao daholo zany naka an'ireo zaza ireo tany rehetrarehetra tany? Eny tompoko, ka raha toa ka heverinao meloka tsy maninona fa ataoviny adidinareo nefa kosa avelao aloha mba hitsabony raiko Ary ahoana indray ary ny fankahitanareo sy Andriamatoa lasy ary nangalaranao ny fiara nefa hitanao zao fa fiara-panjakana no nampiasaina? Izay tompoko ny hevitra farany azoko ny antsapazana so mba ahavotra sy ny raiko. Raha sitraka ry Andriamatoa komisera aok'izay fa tena makarary ny foko ny mieritreritra azy ka tsy verina amin'izany tsony ahy ny saiko efa reraka ny tena kokoa toraka izany nefa mbola hitsabony raiko aho zao. Marina tokoa izany Andriamatoa komisera fa amiko mahalala azy dia tsy afaka nameloka satria efa naveriny amiko ny fiara niady nataonay tamin'ireo jololahy mba amitsorana ny ray ny tanterako daholo ka mba mangataka aminao koa naiky ny fahamarinany. Eny ary ka aleoko izandray ary aloha ampitenenina ny vavolombelona farany anao ry ingalemena ny fitenenana.
eny tompoko tsy de ho lava angamba ny temy ty fa zao ihany rehefa tonga teto mahajangany rainy de napetraka ary nambenana tany atsinanana tany ka tsy nahazo ny fampikasokasoka mihitsy izy mianaka fa izaho moa miaraka amin'ny ramselegara foana matetika de inona ny nataony tamin'izany isaky ny mitondra zaza avy any amin'izay nanyrahana azy any mademoiselle de anaovana passeport amin'ngiarainy rainy mademoiselle moa zany ary ireto zaza reto ve teto mahajanga renivohitra ny natoby tany ebona marika de tsy nisy olona hafa nanampy ny mademoiselle Jocelyne mihitsy tsy nisy mihitsy andre matoko misera fa i mademoiselle rery no ny asa rery no nitery vaimanta nataony ramselegara raha ona ny fatilavy zao mantsy ny rainy ary taty aoriny aza rehefa maromaro ny zazazandrareo de saika ataony mihitsy afaty amin'ny mademoiselle saingy mbola nisy ilainy azy anga de io izy hitanareo io de ahoana ary no nifandraisany tamin'Andriamatolasy angamba efa voalaza teo daholo ihany amby zany tompoka tsy hitako tsony zay amerenana an'izany fa ny fahamarinana fotsiny angamba de hoe raha tsy teto Andriamatolasy de na ianareo aza ho voafitaka ihany keo satria tsy anapohan'ireo passeport sandoka reo tao amin'ny formalité de sortie de voafitaka zany ve zay ho ianao azafady tompoka raha ohatran'ny hoe nanaitranao ny teniko iny fa mba azahoako ilaza ny ayahako ihany eny miainanao foana ary zay le izy aloha tsy hoe fanendrikendrihana ty zavatra lazaiko ty fa filazana ny tsy ambaratelo ihany eny kanefa de ilaza azy ihany ianao zao zay indrindra mba hitandremanareo sy nanarahanareo ny asa ataon'ireo eo ambany fiadidiana tsy misy marina tanteraka angeto ambonin'ny tany andre matoko misery tahaka an'izao fiahahina teo amin'ny mademoiselle Jocelyne zao de ahoana indray zany ka raha tsorina de taminareo teo ihany nisy miraitsykombaka tamin'ny ramselegara fa mety ho nahazo vola be ngambany izy de mody tsy nahita ny zava-misy ka raha araky ny hevitra ao zany de mila fanadiovana atao amin'ny mpitandro filaminana mazava loatra andre matoko misera so de mba mitenitevy foana kosa renao andre matolemena ka misy daholo nge zany andre matoko misera hatrany amin'ny fitsarany ay ka tsy matahotra anao voasazy amin'izany ve ianao ka nahoana kosa raha ny tsy hitany agent de police marobe eto fa misy toe-javatra tahaka zany eto mahajangy ary nahoana koa nireo manodidina misy n'ilay nitehirizana an'ireo zaza sy nitazomana rainy mademoiselle no tsy misy vavolombelona fa ny avany Antananarivo indray ny tonga eto amany olana tokony efa fantatra teto hatramin'ny adim-boany zany ka amin'izany fanorotoroany zany de oka zay tompona andraikitra amin'ny raharaha rehetra na ara-panjakana na amin'ny tsy miankina mba samomay fa tsy ho tetezi pona fotsiny filazana ny mariny fa raha tsy zany de ho afa-baraka ny firenena okatra se fa teno tsakotsakony mana-tsainy zany tsy tokony ho antony anenjehan'olona tsy afaka nameloko an'se mihitsy satria samany eo mariny se de ahoana zany ny amiko andre matoko misera de mbola misy fanadiadiana tao amiko ihany tsy azoko ataony miazona anao fa miankina amin'ny fitoroin'ireo ray aman-dreny very zanaka zany raha toka isin'izany zay fa efa voaray daholo zany ny fanambaranareo teo ka aza de sarotahotra loatra fa de ezaka izahay hitondra ny marina eo amin'ny ambonimbony kokoa Allô allô ahoana lasa manaja anao patron manao se en forme hay efa tonga tandrazana ianao tonga alina ka ay ka nanahoana le opération natao atao hoe nanahirana nefa tsy de nanany sarotra loatra satria nanambitana ny fanina tamina vavolombelona avy hatrany de iny no nahitana ny zavatra rehetra fantatrao tsara zany olo io ka eto amin'ny hotely mihitsy azo no mivahiniko ary ny olona mbola misy sa amin'ny ankapobeny aloha efa eo ampilatana ny mpitandro filaminana eto mazanga ny tompona andraikitra amin'ny opération zaza malagasy fa nga misy akapokeliny koa ay mo ny olana kely de nanao fanadihadiana momba ny fanangonana an'ireo zaza amin'ny polisy saingy tsy anjarako moa zany ka de miaino fotsiny
fa nga tena en flagrant délit mihitsy le vavolombelona. No azavainy mihitsy no manjo azy ka. Dia ahoana ny fahazahoan'se azy? Mazava ny azy. Tsy tokony ho voasazy izy saingy an'ny polisy moa zany ka tsy misy idirako loatra fa ny ahy efa vita. Bon, ataovy ny raportn'se ary alefa saingina ty amiko fa any ny anjarako manafaka azy anay samy mpitondro zany. Ka te resaka kely amin'ny mademoiselle Rabary Jocelyne ve ianao aloha sa? Ny raportn'se any dia ampea. Fa izao patron. Efa fantatry ny tian'se lazainy e. Ka raha tian'se dia any manantanteraka an'izany e. Kanefa raha vao misy ilana an'se dia tsy maintsy mandefotra kely indray a. Misaotra ry aloha amin'izany. Eka dia bonne vacances e. Misaotra patron. Dia ahoana izany? Adidin'ny polisy manadiady anao satria voatery ihany koa izy anao zany no ianao nandeha nanangona an'ireo zaza tany. Fetsy angery ianao e. Ianao no nalefany. Izy amin'izany mialatsiny fotsinotsina anao an'ilay asa. Ka raha nandany tsy anao dia ho faty ingeny ndraiko ary izaho asa angamba ny tsy ho fantatro intsony izay mety anjohako. Izay no lazaiko hoe fetsy izy. Fa ho lavitry ny ahy. Ka zany rehetra izany dia efa voalazanao teo amin'ny komisera daholo saingy asany io ka dia tsy maintsy manadiady izy. So ihany lafa teo ianao no iveriko mpandeha tsotra fotsiny amin'iny lalana iny kay agent secret. Misaotra anao ihany koa fa raha tsy teo ianao dia mbola mety ho lavidavitra vao vita iny mission iny. Fa manantena kosa zany amin'ny rapport nataonao any amin'ny patron be Tsy teny intsony fa atao toy ny vady mahay mandihy ka aleo ny sandro no ilaza azy sa ahoana. Vita zany zao le mission dia andao avy ianao? Ka mba manana any amin'ny akongy ary zao sy. Dia arianao hoe to zany? Nefa mbola eo ny fanarahana ataon'ny polisy momba n'iny alatsasy iny. Dia ahoana? Dia mizara manatanjatsaina efa voaray amin'ny patron zao ny zavatra rehetra ka aza dehibe ahy aloatra tsony ianao hoe sao dia sanatria arary fo eo. Ka no ay azo inona zany fa tsy misy anamelohana ohatra re marina. Ataoko ahoana ny ampiditra ny fanomezatoka eo an-tsainao mihoatra n'izay vao voalazako izay. Ny adidin'ny polisy azy iny fa ny an'ny patron mbola manana zo ambony ny anafaka anao araky ny fanambaranao. Raha tsy hoe isy fiovana hafa indray ataonao fa ny fantatro dia aim-pirenena sy ny zaza malagasy no narovanao niaraka tamiko. Ka izay indrindra ka raha toa ianao meloka dia meloka koa zany satria nahafaty fahavalo sy nandratra. Misaotra betsaka ary nanazava sao dia tezitra aloha ianao e. Inona koa ny tokony atezitra? Asako. Matoa tsika miara-miasa ho an'ny firenena dia mamitsika zany izy ity. Dia mamitsika koa ny mponinao aminy ka matoa tezitra dia noho ny fanontanianao miverimberina fa faly kosa nahavita didy teo amin'ny tanindrazana. Eny ary mandry ny saiko ampiandrasana ny valiny ary dada ahoana zany no momba azy? Izay zao mampieritreritra eto. Nanaona nefa izy izay? Reraka be vokatry ny tsy fampitsakafo no sady ratsy karakary etsy adaniny koa tsy mahita masoandro. Ka raha inrenao inona moa zany fa ny sitrapony ihany nolainy dia vita dia après moi le déluge hoy zareo zay. Dia tsy mba hijery azy kosa velo ianao e. Tsy maintsy mijery azy ihany alohan'ny andehanako. Zahako nge misy maratra ihany saingy zakako any aloha le izy. Tsaboky re io fa aza matahotra ianao e. Fa hono menanao dia tsy mba misy vokatsoa ho avy ihany ty raharaha tiana dia ny anodada marary io fotsiny azy. Misy fa aza matahotra saingy tsy izany ho anome izany fa ny any amin'ny foibe fiarovam-pirenena ka hoy taminao hoe iny rapport nataoko iny ihany no mitondra izany rehetra izany ary izahako tsara tsabony indrainao aza matahotra ianao. Fanontaniana farany ary sao dia hoe sorena ianao. Eto anilana tovavy tsara tarehy tahaka izao viady ho sorena va ianaoko. Kanefa dia ianao ary izao andahoako. Dia maninona? Hitomany? Tena malahelo be mihitsy ako. Voadidiny ranomasina tsika ka heverinao ho aiza ary ahy hifankahita foana e. Tsy hanaiky ny lozanao fotsiny amin'izao kosa ary lasika. Ka inona ary ny tadiavinao amiko e? Mba mijanona aloha mba manalala helo azy mba hanampy amin'ny fitsaboana ny dadana dia 2 andro ihany azy.
izy koa nge mba tea lala bebe kokoa anao e. to mampihitsina reto boky zany fangatahanao zany ka izao e efa nahazo fotoana malalaka ihany avy any amin'ny patron mba akaina sy anao vakansa aty Majunga ka de tsy mahina raha fa hijanona e. Mahafaly anao zay. Avo ny lanitra ka tsy takatro ka zao hiataka kely n'ireny vohitribonitsika. Fa manina raha atao amin'ny hotely na any tranonareo? Be tabataba be to ka aleo aloha hoany mba ampilamina ny saina e. Ka hoana? Zay zany ka. De tsy mba hisy oroka kely akory ve aloha zany. Eo indray ary.